Amarantsika na vaovao kosa no makasika ilay salon Azia izay ho tanterahana afaka 10 andro eo. Ity hetsika ity zany dia manamarika ny fisian'ny fahamarina toerana eo amin'ny Madagasikara sy iray firenena ao Azia izay indrindra ny tontolo ara-barotra satria profon'izany dia fanatraratra any amin'ny raha etsy any ny tapakila izay nizaraina MMPON no lany teny anivon'ireo toerana nizarana izany. Amin'izao fotoana izao nefa ny tompona andraikitra no nifangatany maro ihany koa dia voatery indray nanatota tapakilatra any amin'ny 10 alina ano fanomezana fahafampo ireo mpanjifa na ihany koa ireo mpitsidika maniry no avy ao anatin'ity hetsika lehibe ity. Ny zavatra misongadina ao anatin'ny hetsika moa zany dia ny fampahafantarana ireo vokatra samihafa ny tena namarika ihany koa dia ny fisian'ireo fisariana samihafa azahoana tapakila mpiara-manidina samihafa ihany koa amin'ireo andro izay sy ny hetsika. Araka nefa fantatritsika ombenombeny moa zany izay nandeha tsy tapaka teto amin'ny fahitalavitra MATV dia miara-miasa feno amin'ny agence première ligne ny groupe MATV amin'ny fikarakarana ny Azia salon 2e édition izay manomboka ny 23 ka hatramin'ny 26 mars 2017 ho avy izao. Ny mahasamihafa n'ity zavatra hoentina androany ity dia le tapakila nalainao izay tapakila 0 ariary mahamay-poana izay mbola afaka jifainao hatrany aty amin'ny MATV na eo amin'ny botika izay hitanao eo dia misy fisariana isan'andro zany hoe ny lakamisy ohatra dia raisina le tapakila hoentinao zany le tapakila mandeha makany amin'izao ny forelo Tanjombato ianao satria any misy ale Azia zany dia soratanao atao ambadika le tapakila ny numéro de téléphone anao ny adresinao dia rehefa tonga any ianao dia misy urne efa natokana ho amin'izay dia ampidirinao anatin'le urne le izy dia misy ny fisariana ny arivan'io ihany izay mangarahara tsara mariana etony fisariana izay azahoanao billet voyage izy ity Tana Gongsu Tana dia ny zoma dia mbola ohatr'izay ihany koa tonga ianao miaraka amin'ny tapakila anankiray vaovao indray soratana atao ambadika ny tapakila ny numéro sy ny adresy dia arotsaka ao anatin'ny urne ny zoma ariva ihany dia efa misy ny tirage atao izay azahoanao billet faharoa Tana Maurice Tana. Ny sabotsy zany dia ohatr'izay ihany miaraka amin'ny tapakila hatrany sady mahazo fafinaretana no afaka mahita izay jifaina koa ao amin'ny salon Azia no afaka mandray anjara amin'ny fisariana izay atao amin'ny alalan'ity invitation à 0 ariary ity. Ny principe mitovy ihany soratana atao ambadika hatrany ny numéro de téléphone anao sy ny adresy mazava tsara arotsaka any amin'ny urne dia mety ahazo indray ianao électroménager izay zany ny sabotsy ny lahady dia toraka izany ihany koa. Mariana koa moa zany fa misy an'ity gazety malaza izay mivoaka isaka sabotsy ity afaka tapahanao atao anatin'ity misy an'le invitation 0 ariary dia ao ambadika ihany koa zany ohatra no mitovy amin'ity invitation 0 ariary ity ihany ao ambadika le coupon io afaka asianao numéro de téléphone anao sy ny adresy mazava tsara dia arotsaka hatrany any anatin'ny urne. Zay ara dia manantena antsika rehetra ho tonga maro ary elona MATV. Taka ny mazatra antsika rehefa androny alakamisy zany eo amin'ny rampitso zany dia ivoaka indray zany ny gazety Soa larina fa 427 no aroso amintsika mpamaky azy. Azadiny fa ao anatin'ny gazety Midi Madagasikara no ahitantsika ny gazety Soa ny torohevitra ny toromarika samihafa ny paika madinidinika ihany koa entina hiatrehana indray ny herinandro no hitantsika ao anatin'ity gazety ny tontolon'ny lamody sy adiny ihany koa ny mitondra izany ho amintsika mpitisy mpamaky ny gazety Soa ivoaka ao amin'ny rampitso zany ny larana fa 427 n'ity gazety Soa ity. Azadiny noho izany ny manjifa ny gazety ho amin'izay andro ny rapitso izay. Mifanintreta koa tompo lasy tompoko vavy ny fampalalamby vao tamin'ity takariva ity ankasitrahany ianao nanaraka izany hatramin'ny farany aza misaraka amin'ny fahitalavitra MATV hoe zahana hoentina amintsika eo hatrany ny fivoaran'ilay rivodoza enao ho amin'ny rapitso kosa sika mifamehy fotoana eto veloma tompoko.